Sehatry ny zavakanto ny sarahantsika amin'ity takariva ity rehefa miditra amin'ireny fifaninana-kira ireny ny solotenantsika malagasy dia saika mamiratra foana toa ny Larissa zao dia isan'ny mendrika ny tenany tao anatin'ilay La Diva de l'Océan Indien tamin'ny amin'ny taona 2012 tany ny safidy iverina tandrazany ny tenany ary anoy ny kanto nafantarina azy hatramin'izay. Mivelatra ankehitriny ny tontolon'ny zavakanto eto Madagasikara ary tsy vitsy ireo mpanakanto malagasy izay mifaninana ka mahazo loka any ivelany. Anisan'ny voaositra ho La Diva de l'Océan Indien i Larissa tamin'ny taona 2012. Nitondra avo nilaza ny zavakanto malagasy ny tenany nandritra izany fifaninanana izany. Tsy dia hita teo amin'ny tontolon'ny mozika teto Tanindrazana ity tovavy mpanakanto ity teo aloha ka izay indrindra no nahatonga azy nisafidy ny iverina eto Madagasikara indray. Nandritra an'le nijanonako any ivelany zany nisy ny atao hoe Les Divas de l'Océan Indien, zany hoe ny artiste des îles zany tao anatin'ny Madagasikara dia Larissa sy Roseliane moa zany no nofidin-jareo ny représenté any Madagasikara tamin'izay dia nahazo maro-boninahitra fankasitrahana amin'ny eo amin'ny resaky ny mozika moa zany. Ny hira nataoko tamin'izany zoka dia tsy misy roiroy. Honneur ho antsika malagasy honneur ny artiste malagasy dia hitako hoe efa mivoatra koa zany ny mozika eto Tanindrazana. Matotsika voatsongo ao anatin'ny artiste des îles zany. Ny tena nafantarana ny Larissa sy ny atomboany dia tamin'ireny fifaninanana mihira no karakarainy ny fahitalavitra rahavavy teto andrenivohitra ireny. Amin'izao fotoana izao kosa dia nisafidy ny ivelatra amin'izay ao anatin'ny tontolon'ny mozika izay ny tovavy. Dia izay tontolon'ny kanto izay ihany koa topoko lasy topoko vavy no anakatonantsika indray ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, ankasitrahana ihany koa ireo rehetra izay nanampy tamin'ny famolavolana ny fampahalalam-baovao dia ho amin'ny alatsinainy indray izany ny sampana fampahalalam-baovao manome fotoana ao antsika mametraka ny velomandram-pitafa ao amin'izay indray ary. Mankasitraka tompoko.